Mamerina fiarabanantsika vehivavy, indrindrandrindra sy ny mpanaraka ny pejy zava-manahirana vehivavy rehetra indray na tratra nyity taona vaovao 2024 ity. Misaotra antsika koa mandray ny vahintsika voalohany amin'ity taona vaovao ity Efa vahintsika teto amin'ny pejy izy, Pastora Reverend Docteur Emma Claire. Miverina amin'ny vahiny eto amin'ny pejy indray izy amin'izao taona vaovao izao Izara ny ampaham-piainany manokana izay mifandray kokoa amin'ny fiainany maha-mpiandry azy. Raha ny interview mitohy nataontsika voalohany niaraka tamin'ny teto amin'ny pejy dia ny lalana nizorany nandra-pahatongany tany amin'ilay teny fikasana nomen'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny mamany lava hoe ho tonga dokotera ny fanahy dia ity interview mitohy faharoa izay iarahantsika amin'ity indray izany dia mikasika manokana ny maha-mpiandry ny fiainany tao amin'ny fifoazana ary indrindrandrindra ilay teny fikasana voarainy tao anatin'ny fifoazana. Tsy hoe hiverina hiresaka an'ireo zavatra efa niresantsika tamin'ilay interview voalohany izany antsika raha hanao an'ity interview mitohy faharoa ity fa ifampizara aminareo zahay roa mirahavavy mianaka, zahay moa samy mpiandry rahateo dia ny expérience-nay tao amin'ny fifoazana sy amin'ny maha-mpiandry anay indray izany no tena ifampizarantsika amin'ity interview mitohy andihany faharoa izany hoe vidéo fahaenina moa izany. Yeah. Vidéo fahaenina iarahantsika amin'ny Pastora Emma Claire. Dia miarahaba anao indray tratran'ny taona vaovao miarahaba anao tonga soa indray eto amin'ny pejy dia mamerina fankasitrahana hatrany hatrany ny amin'ny fitiavana lehibe indrindra izay anekenao hizara ny expérience-nao eto amin'ny pejy. Dia eto am-panomboana dia ampomaniko sady izany antsika mpiaino fa hiresaka tena zava-nisy marina zahay eto. Be dia be moa ny fivavahana any Afrika indrindrandrindra. Misy amin'izy ireny marobe ny voaporofo hoe mamoroporona tantara, mamoroporona zavatra tsy dia nisy aby ara hitaomana ny olona hiditra membre amina fiangonana. Fa dia amafisiko aty am-panomboana izany fa ny tanjonay mirahavavy mianaka eto tsy hoe hitaona anareo ho tonga fifoazana na ho tonga mpiandry satria misy zava-magaga marobe hitanay sy ny ainanay tao, tsy izay ny tanjona fa ny zavatra tahaka an'ireny moa izany ny expérience spirituelle personnelle tahaka an'izay ifampizarana amin'ny rahavavy mianaka aminareo eto dia sarotra be na ny manoratra anazy amin'ny sehatra akademika aza ary tsy hoe dia filaza amin'ny olona rehetrarehetra koa satria hozy ny olona tsy ao angamba n'iny vehivavy iny na iny ramatoa iny fa izy rery ihany no manana expérience ohatran'izay fa tena misy ilay izy Zaho manokana talohany nahampiandry anahy izay moa no lazaiko hoe ifampizara zahay roa izany ifampizara aminareo rehetrarehetra. Zaho koa tsy mba minomino hoe expérience spirituelle n'olona ireny hoy zaho hoe spirituellement tsy milamina angamba na psychologie misy problème mental angamba ny olona mahitahita zavatra tsy hitan'ny siansa izany. Fa rehefa natsoin'i Jesosy ho mpiandry kosa dia mahita an'ireny olona tena hoe demoniaka misy fanahy ratsy mipetraka ao aminy ireny dia hoy zaho hoe tena misy fa tsy sangisangy izy ity Ny expérience-ko voalohany avy hatrany ny anombohako anazy Zaho moa izany tamin'ny mbola kely nampazotana mamonjy fotoam-pifoazana tao amin'ny FLM Tsaramaandrozy tany amin'ny Mahajanga io. Ny fotoam-pifoazana any aminay isaky ny alarobia hariva amin'ny 9 sasany hariva. Dia ilay mba miara-miaraka amin'ny namana nanao sipa voalohany koa moa tamin'izany tena tsy afeniko dia mahafinaritra anay roa izany ilay mba mihaona amin'ny hariva dia miaraka mamonjy fotoam-pifoazana izay mitsamina tamin'izany. Izay ny isan'ny nampazotana namonjy fotoam-pifoazana. Dia rehefa mamonjy fotoam-pifoazana izay lava be ny filazan-draharahan'ny fifoazana io tany amin'ny fiangonanay tamin'izany fotoana izany dia lasa izay mivoaka any an-tokotany any dia manao resa-be aho izay rehetrarehetra sy ny ekipanay mpamonjy fifoazana rehefa fotoanan'ny filazan-draharaha dia manomboka indray ny fotoam-pifoazana ilay asa sy fampahirezana izay vao miverina miditra am-piangonana indray. Ohatran'izay izany ny expérience-ko manokana tamin'ny fifoazana.
De faly be amin'ny ray aman-dreny zanakay de mazoto mamonjy fotoam-pifazana nefa de le resa be mandritra ny filazan-draharaha lava be ny tena mampazoto anay mamonjy fotoam-pifazana. De tao anatin'izay no nizandry nyity le hoe namako miaraka mamonjy fifazana aminahy ty nahita olona nietsika demonia izy tany Mahajanga io. De nivandravandrano le olona nietsika demonia de nifindra tao aminazy le fanahy de lasa izy indray no mietsika devoly. De nentinay roa mbola samy zaza tanora mbola 19 taona angamba za tamin'izany de 17 taona le namako. Nentinay roa izy namonjy fifoazana tany amin'ny FLM Tsaramandroso. De nanomboka teo aho zany vao hitako ihany zany le misy olona iasana foana matetika isaky ny fotoam-pifoazana fa tsy mbola nisy olona akaiky anahy mihitsy zany talohan'io expérience voalohany io. Fa rehefa tonga tamin'ity le zandrinay ity amin'izay zany le zandrin'le namako zany fa tena hoe efa voatra ny fianakaviana zay, izy no nipetrahan'le fanahy ratsy de tena hoe nifanosina taminazy amin'izay hitako izy rehefa any an-trano nietsika le demonia. De nentinay roa tany am-piangonana moa izy de nametraha tanana de tena zahay no mitazona anazy de nanomboka teo amin'izay aho zany vao manomboka hoe hay hoe mety mahazo olona akaiky anahy koa ty resaka demoniaka ty fa tsy le hitako any amin'ny niaraka nalaza be tamin'izany koa moa ny andron'ny pastora Mayol le mandroaka demonia tany Ambondrombe de mifangaro be amin'izay zany hoe rehefa fandroana demonia de mitovy daholo. Misy moa ny mety hoe manao kisarisary de mifangaro amin'le tena izy ka lava be ny fampidirako an'le resaka satria hiresaka zavatra maromaro mitovitovy amin'izay zany zahay amin'ny rahavavy mianaka eto expérience tsy de mahazatra ny rehetra loatra nefa tena zava-misy iainana amin'ny fifoazana ka raha mahaliana anao zany ny hiaino tantara marina ny ainanay na de tsy lôjika amin'ny saina siantifika de manasa anao anaraka ny fampizarana izay ataonay eto. Manasa anao koa nefa hanao réaction na anontany bebe kokoa fa tsy sanatria hoe hifanambanimbany atsika na hifanevateva amin'izay fampizarana rehetra izay atao eto. De miarahaba anao indray mandeha pastora Emma, hizara ny expérience-nao amin'ny mampiandry anao de izay sady moa ny hanombohantsika n'ilay fifampizarana izay ataontsika hoe ohatrany ahoana no nanombohanao namonjy an'izany fotoam-pifoazana zany ny anahy manokana moa efa nolazaiko teo tena fahatanorana te eo amin'ny namana zay zany no expérience-ko voalohany de rehefa avy eo rehefa nisy olona akaiky anahy amin'izay no tratran'ilay fanahy ratsy zay vao nanomboka tonga saina hoe ay tena misy tokoa izy ty fa tsy hoe hiaraka amin'ny namana andeha am-piangonana fotsiny fa tena misy ilay fanahy demoniaka ary tena niasa ny fifoazana no manala ny fanahy ratsy izay mampijaly ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. De manasa anao koa hizara ny isan'ny voalohany expérience-nao zany niaraka tamin'ny fifoazana mialohan'ny hiresantsika ny tena hoe fiainanao amin'ny mampiandry. Misaotra indrindra Bronama mi tokon'izay zany ny sokonao amin'ity fanohizana ny fijoroana vavolombelona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fandresena misy ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Zay moa le vaovao mahafaly zay torintsika de manambara fa Jesosy ny efa naharesy izao tontolo izao ary tsy misy maharesy izao tontolo izao fa tsy izay mino fa Kristy ny zanak'Andriamanitra. De tsika tsy mihamby hoe zaho manana finoana fa ny finoana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra dia ny anjarantsika dia manaiky ho azon'Andriamanitra amin'izany finoana izany dia efa anisan'izay ilay nandalovanao tamin'ny anaovao kely mety hoe hiresaka amin'ny namana no tena masaka taminareo fa efa tanan'Andriamanitra mihazona anareo izay ho amin'ny finoana velona ary toetra amin'izany sy hitombo amin'izany dia misaotra indrindra amin'izao ataontsika izao ary miarabanao koa na tratra ny taona vaovao. Ny olona zany matetika manao hoe ny taona vaovao ny mba hitondra ny soa amintsika mba hitondra ny soa amintsika dia za manao hoe za tsy manao tena ny taona vaovao hitondra inona amiko fa za mahafantatra fa ilaina amboatra ny taona vaovao izy manao zava-baovao
diso mihazona amin'ny fiainako, diso no antenaiko amin'izay fanavaozana rehetra ataony amin'ity taona ity. Ka tsy hoe satria 2025 dia hisy zava-baovao, fa satria eo amin'ny Jesosy ianao ilay nanome ny 2025 dia Jesosy no mpisy zava-baovao amin'ny fiainanao zany, dia izay no iaravako anao, izay anarana Emmanuel zay na hoe tiako be amin'ny teny frantsay hoe Emmanuel, dia ny anarako moa Emma, dia hoe Andriamanitra amintsika, dia hoe za zany eo amin'Andriamanitra, dia matoky ny fihazonany hatramin'ny farany. Ny fiantsoana ho mpiandry, zao angamba ny azoko lazaina. Hatramin'ny voakely zahay satria ny ray aman-dreninay kristiana, ny dadabenay pastora na avy amin'ny dadako na avy amin'ny mamako, dia mpamonjy fifoazana ny Soatanana ry zareo. Dia zahay koa mamonjy rehetra amin'ny voakely eo zany dia efa mandeha ny Soatanana foana, dia andray zany tany tsy dia mahita an'ilay hoe olona mihetsika devoly, fa ilay fametrahan-tanana n'ilay tsodrano zany tena mahafaly anany hoe ahazo tsodrano, ahazo fampaherezana, zay zany tena mahafaly anahy tany, sy ilay fanasa-tongotra tany Soatanana, rehefa sasana tongotra dia ohatra mahatsapa anao hoe tongotra moa tsy hoe maloto satria ny tena mikiraro tsy manao pieds nus, fa mahatsapa hoe nahazo anjara avy amin'ny tompo. Dia ny zavatra tena tsy adinoko tany Soatanana koa dia rehefa misakafo dia tsy misy na voam-bary iray azonao ajanona amin'ny filianao, fa tsy maintsy laniana daholo satria Andriamanitra nanome an'ina dia tsy azo ariana iny, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Dia izay zany ny fitaizana tena nitazona anay, ka na ny tokantrano raha zahay dia tsy mahazo manao tsy lany zany, fa tsy maintsy hoe atonony aloha zany hoe kely aloha dia manampy, toy izay atao betsaka dia misy tsy lany. Hoe ny ainana zany izay fitaizana zay, ny ainana tany tokantranonay koa ilay fiainam-bavaka, ary ny ainana tamin'izay misy anay koa zany mandeha mamonjy fifoazana. Mbola tsy nafantatra fifoazana Ankaro-Malaza za, fa maheno fotsiny misy zany Ankaro-Malaza zany, misy zany Farimena zany, misy zany neza moa ilay Antsirabe, misy Manolo-trona manko e, Manolo-trona dia Farimena ny Antsirabe, dia mandrenireny fotsiny zany fa tsy mahafantatra ny amin'ireny. Maheno koa mikasika ny hoe neny lava dia fahalalana zany misy, fa ilay Soatanana tena andehananay foana tamin'ny voakely. Fa rehefa za zany nianatra tany Antananarivo tany amin'ny université, dia tany vao nahafantatra hoe misy ny toby Ankaro-Malaza zany eo amin'ny toby neny lava zany, dia hoe tany no akaiky anahy satria nipetraka tamin'ny 67 hectares, dia any zany nivavaka tany Ambatofinaka tamin'ny voalohany, fa ilay mandray bus sy ilay fiakaram-be tsy aloha hoe mivavaka eto amin'ny 67 mandeha tongotra ihany, dia mivavaka tao amin'ny 67 dia mpiangona tao amin'ny toby neny lava zany. Dia tao zany vao tena nafantatra neny lava, fa nerasera, dia mpampianatra sekoly ady moa za tao. Be da be ny ankizy nampianarana sekoly alahady tao, satria za mpampianatra sekoly ady foana hatrany Fianarantsoa tamin'izaho vao vita confirmation, dia efa mpampianatra sekoly ady, dia efa miofana amin'ny fampianarana, dia izay no tena nahafinaritra tao zany. Dia mamonjy fifoazana foana isan'andro. Ao misy fivavahana foana maraina, atoandro, hariva, alina koa raha misy, dia raha vao tsy mianatra zany dia toerana roa ihany andehanako, any am-pianarana sy any amin'ny toby 67 hectares. Zay ihany ny fantako, sy mahalala toerana hafa ankoatran'izay. Dia maheno foana ny tantara mikasika neny lava, dia tena hoe wow, sotran'Andriamanitra, misy an'izany. Dia tsy nieritreritra zany hoe hanao mpiandry. Zavatra roa zany, tiako zany Jesosy, araka ny teneniko taloha hoe vao enina taona dia efa nanolo tena ho an'i Jesosy tamin'ny interview taloha iny zany. Rehefa nijery an'ilay film hoe ny dian'ny mpivahiny, zay ilay izy amin'ny teny gasika, le voyage du pèlerin, ny dian'ny mpivahiny. Dia tena nitombo ny fitiavako an'i Jesosy, nitombo ny fihazonako ny fiainana fahamarinana, tsy manao zavatra ratsy, tsy manao zavatra maloto, tsy manao zavatra ampelaran'Andriamanitra. Rehefa tao amin'ny fifoazana zany dia teo amin'izay zany nahalalako hoe ty fiangonana andehananao isaky ny lady ity, tsy hoe isaky ny alahady ianao no mandeha, fa mila fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Efa nanolo tena zany ho an'i Jesosy hatramin'ny voakely, dia mbola nanavao an'izay koa rehefa vita confirmation, dia mbola nanavao an'izay koa rehefa nianatra tamin'ny université. Fa zavatra roa no nangatahako tamin'i Jesosy, za aza atao mpiandry, dia za aza atao vadina pastora. Ireo zany zavatra roa hoe tsy tiako, iaho na tsy mpiandry dia sura ho aho fa iaho voavony, satria
za miaina araka ny ten'Andriamanitra, za miaraka amin'i Jesosy. Fa le mpiandry aza mba atao anazy zany fa tena natahorako zany ny hoe ahita olona mihetsika démonie zany de hoe manao ahoana raha tsy sitrany le olona de ahoana sy ahoana. De ohatran'izany koa raha ny tamin'izaho nianatra medecine, satria nianatra medecine moa za tany Antananarivo, ny dadako dokotera de hoe mibimby anazy aho zany. De za koa rehefa manao interrogatoire ny marary reny, tsy mba le aretin'le olona no manahirana anahy fa le fiainam-panahin'le olona, raha maty eto amiko hoe ty olona ty voavonjy fa ty sa tsy voavonjy, manana fifandraisana amin'ny Jesosy fa ty sa tsy manana. Zay zany no préoccupé anahy tany nandritra ny fianarako tao. De farany moa nataon'ny professeur-nay tao hoe tsy natao ato anao fa mandalo mianatra any amin'ny mianatra pastorat any amin'ny ara-panahy zany fa tsy natao anao médecine. Fa tena tsy ananako fiadanam-po mihitsy tsy mahalala hoe ty olona ty ve voavonjy sa tsy voavonjy, satria za mitsabo azy ahoana manampy eto, ahoana raha sanatria izy maty, satria ny dokotera mitsabo fa Andriamanitra manasitrana, ahoana raha ny fanasitrana nataon'Andriamanitra ty olona ty tena tonga de hoe alaino any an-danitra izy de tsisy aretina intsony, voavonjy ve sa tsy voavonjy. Zay zany no nikiky anahy nandritra ny za nianatra medecine. De farany moa rehefa nataon'ny mamany an'lava hoe dokotera fanahy anao fa tsy dokotera nofo, toy za hainao tena hoe misaotra ny tompo fa le fanahy zany no préoccupé anahy fa tsy le nofo. Kanefa na zany ary de za tsy naniry ho mpiandry zany. Fa nahatonga anao mpiandry zany ny antaninao de hoe rehefa tany Fianaratsoa zany tam'le fotoana niala tany université iny de miandry ny fisokafan'ny Sipelam-Batofinandrano, de nampianatra tena-masom-bahoaka, de mampianatra Sotramasina zany sy mampianatra ino moa nampianariko tany koa, nampianatra anglisy raha tsy diso de hitako pasteur Stefanson any Voravaratra, izahay mipetraka atao Voravaratra, de Voravaratra ny fiangonanay, de hitako izy sady fantako hoe mampianatra soratra masina zany eo an-trano. De za mangetaita soratra masina. De nanontaniako izy hoe za mba te hianatra soratra masina, tongava hozy izy. De tonga foana za nanatrika ny fianarana soratra masina, tena hoe tsy tara sady tsy manky nandritra ny 2 taona nianatra tao. Amin'io tsy mieritreritra mihitsy hoe atao ho mpiandry zany fa hahay soratra masina mba ahafahako manatsara ny fampianarako any amin'ny collège normal Masom-bahoaka zany sy ny collège luterana teny Avoritsimo. De kanjo zany rehefa tonga fotoana afaka 2 ans iny zany de manao examen de anisany afaka za. De niteny izy ianao tokana mpiandry any Karmalaza. Teo am'zay za tsy mba te atao mpiandry zany. De sady tsy nandany, tsy nanaiky fa faly be rehefa nahita hoe afaka voantso hanao correction na bac sy pré-bac zany amin'ny fotoanan'ny Karmalaza indrindra, de io zany excuse tsara be tsy andehanako any. De faly fa tsy nandeha tany tamin'ny fanokanana 2 août, fa ny famianay zany mandeha any foana koa rehefa taty aoriana ny tontonko anankiroa zany fandray tamin'ny Nenilavako koa, pasteur Bemanantsoa sy ny tontonko Rasoly mampianatra Augustin zay talehin'ny sekoly Manamarinana tany Antsirabe. De ry zareo mandeha foana, zahay efa nanatranona famia tany mihitsy, efa hoe any mamantana zahay rehetrarehetra. Zareo koa mana fiara de miaraka amin'ny tômôbila mandeha ohatran'izany. De maninona moa zany de faly aho zany fa tsy nandeha. De niverina ny olona amin'le 2 août iny de efa vita ny 2 août ohatran'ny isan'ny taona. Efa tany Karmalaza zany talohan'izay mamonjy 2 août miaraka amin'ireo tontonko reo sy ny tantiny sy ny havanay rehetra zany. De nahavariana anao a Karmalaza rehefa ilay amin'ny 3 maraina, mandeha am'izay ny olona mamoha ny isan-trano zany andeha ao am-piangonana de manao le hira hoe inona moa le hira hoe andeha joroa ny faneva ry tanoran'i Jerosalema, zay moa faingana joroa ny faneva. Vao maheno an'iny ianao tsy tafandry mandro tsony am-pandriana tonga de mifoha anao de zay ny olona andeha ohatra hoe andeha ho voavonjy ny olona, de ianao raha tsy mandeha de ho very. De tena tonga de miona de lasa mandeha miaraka amin'iny ekipa iny de mitety trano manao hira ohatran'izany ny an-dalana sy amin'ny tranon'olona tsirairay ireny, de avy eo mandeha any am-piangonana daholo ny olona. De tena fifaliako koa zay, tena hoe na de za tsy teo mpiandry, tena fifaliana ho ahy mihitsy misy an'izay hoe miaraka mandeha mizotra miaraka amin'ireo mpiandry ireo mandeha any am-piangonana de manatrika ny fotoana de mahazo hery aloha zay de tena zava-dehibe. De indray mandeha zany tamin'io fotoana io, mamoaka devoly ny mpiandry zany, de nisy mpiandry nandeha ty aminahy ty namoaka devoly aminahy.
toy izao za ve nivoaka andreo devoly sa olona akaiko ty dia lasa nikisaka. Iny fa mbola nikisaka any aminahy koa ilay mpiandro moaka devoly dia lasa koa nikisaka dia mbola mikisaka toy izao ia mihitsy zany ny avoaka andreto olona reto devoly dia ino ary ny devoly aty aminahy ty dia nanaiky zany avoaka devoly niasany zareo tao. Rehefa vita ilay asa dia nanontaniako ilay mpiandro hoe fa nahoana zany avoakanareo devoly? Za nga misy devoly dia zany hoe nisy devoly ozy izy nanodidina anao tao nanelingelina anao a dia ino ozy izy niasanay tsy hiditra ao aminao fa tena nisy devoly mihitsy teo. Dia fantako zany fa ilay devoly firerehana zany no tao amiko satria za mihevitra hoe za tsy mba tahaka an'ireto olona reto, za tsy marary, za masina be, za ohatran'izao. Hitanao fiteny ity ilay manao hoe I'm very blessed to be stressed. Teny hitako hoe ohatran'izay ilay teny fa tsy manaiky an'izay fiteny izay zany fa hoe ianao zany blessed dia tsy zavatra hazo anao, tsy ho stress anao. Fa ny olona aty zany betsaka mpiangona mirehareha amin'izay expression izay, izay tena laviko mihitsy hoe tsy marina zany. Fa za nanana izay toe-tsaina izay tamin'izaho tany Akaramalaza tamin'izay fotoana izay hoe za tsisy devoly, za masina, za mpivavaka, za mavaky baiboly. 14 ans navita vaky ny baiboly manontolo hatramin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalypsy. Za manao tsinjery sotra masina isan'andro, manana tsinjery 365 ohatran'izao le zaho zany nahatonga an'izay hoe devoly nanodidina anazy zay fantako mihitsy. Miala tsiny aty anontany detay kely hoe araka ny lazainao teo zany efa zanaka kristianina tao anaty fifoazana foana anao hatramin'izay hatrany Asotanana ka hatrany Akaramalaza. Firy taona zany ianao no niseho izay expérience zay satria mialohan'ny hirosoantsika amin'ny détail moa zany ho an'izay mpanaraka antsika tsy maharaka loatra an'ilay fifoazana. Be dia be ny boky momba ny fifoazana, anankiray momba an'izay teny boky tonga koa ty ny tantaran'ny fifoazana eto Madagasikara. Ty moa zany miresaka ny Soatanana, Farimena, Akaramalaza. Fa mbola misy koa ny fahaefatra ankoatran'io ilay nilazaintsika teo hoe Manolotrony. Ny fifoazan'ny Soatanana zany no voalohany nitarian'i Dada Rainy Soalambo dia avy eo ny fifoazany Manolotrony nitarian'i Mama Neny Ravelonjanahary dia avy eo ny fifoazana Karamalaza moa zany ilay malaza indrindra amin'ny maro ho an'izay zanaka Karamalaza koa be dia be noho ny zanaky ny Toby rehetrarehetra, nitarian'i Mama Neny Lava ilay isan'ny malaza indrindra amin'izy efatra koa dia ilay farany fifoazan'ny Farimena ilay nitarian'i Dada Rakotosandy Daniel, pastora moa izy ho anao izay tsy mahafantatra zany dia mampirisika be dia be ny boky momba ny fifoazana ary ireo fifoazana mitoby lehibe efatra any Madagasikara ireo misy confusion be dia be koa moa ny ao anatiny ao, mitovitovy amin'ny tantaranao teo ihany. Za zao avy any Mahajanga, zanaka Karamalaza ny toby misy any aminay ihany, misy toby Betelany Boeny zay any Marivoay any Mahajanga fa mbola tsy nahita ny toby Betela mihitsy na za tia fifoazana ny resako teo zany tamin'ny fahazazako sy ny fahatanyrako mbola tsy namonjy toby mihitsy zany. Fa rehefa nianatra tany amin'ny université tany Fianarantsoa rehefa 20 taona dia toby Soatanana ny toby hitako voalohany zany, mbola tsy tany Betela le any akaikinay fa tany Soatanana no hitako voalohany. Dia tany Soatanana no mandeha foana koa isan-taona mahita an'ilay hoe fanasa-tongotra, le misakafo tsisy vary latsaka, ny fiainan'ny Soatanana sy ny fomba fiasan'ny Soatanana. Fa ny tiako hatongavana zany hoe aminay any Mahajanga any gaga be ny mpiomana niaraka tamiko rehefa naheno hoe zaho te ho-tokanana ny Soatanana satria le Soatanana anankiray misaraka amin'ny fiangonana no matanjaka be any Mahajanga any. Zay koa tsara fantatra atsika ny toby koa zany na dia toby kristianina, toby mpifoazana io. Ny Soatanana zao efa mizara roa, misy an'ilay Soatanana mbola mirafitra amin'ny FFPM, mirafitra amin'ny fiangonana, dia misy koa ilay Soatanana anankiray tsy mitambatra amin'ny fiangonana mihitsy izy dia iny zany no matanjaka be any aminay any Mahajanga any. Dia gaga be ny fifoazana zanaka Karamalaza any zany rehefa maheno hoe ay ve misy zanaka Soatanana koa miaraka amin'ny fifoazan'ny fiangonana dia ohatrohatran'izay misy somary mifamaofao zany le izy dia miverina amin'ilay teniko tamin'ny voalohany teo indray hoe tsy tokony hifangaro satria samy hafa mihitsy, samy mitondra ny anaran'ny fifoazana, samy mitondra ny anaran'ny Soatanana fa misy branche samy hafa koa. Dia manasa anao hijery amin'ny antsipiriany zany fa tsy hanao tamba-be iray fotsiny hoe laingalainga ireo fandroana demonia ireo sy ny tariny. Fa
Fa iverenako amin'izay le tena fanontaniako hoe efa zatra ny fiasan'ny sotanana zany ianao hatramin'ny fahazazana dia somary mampametra-panontaniana anao hoe vaovao taminao ve zany le fiasana kara-malaza le hoe mandroaka demonia manantona olona mahatonga anao manontany sa nanahoana tsara izay expérience nizarainao teo izay? Ia, efa lehibe zany, efa zatra, vao kely mihitsy vao tonga hoe vao kely ngamba mety vao minoana dia efa nentin'olona tany Soatanana. Fa vonatsiaro aho dia efa hoe any Soatanana no fifoazana fantako zany. Dia izay no isan-taona tsy maintsy mandeha foana ny ray aman-drenay rehefa 17 septambra. Koa ny ray aman-drenay moa zanakin'ilay pasteur, ny pasteur rehetra koa mandeha any, ny dadabenay anankiroa zany a. Dia ohatra hoe ilay famille roa anay zany a, any foana zahay mianakavy raha vao 17 septambra. Tsy 17 fotsiny fa tonga alohan'iny any a, dia mipetraka asa herinandro melonga ma dia efa tonga any, dia avy eo mijanona any aoriana koa, misy an'ilay sakafo piraisana dia efa misy ilay asa piraisana atao koa ohatran'izany. Dia mahafaly anahy fotsiny zany hoe vakansy ny andro, fa efa ity Ankaro-Malaza ity zany efa tetsy afara efa lehibe, fa hianatra université vao nahafantatra anazy a. Dia za efa any amin'ny université izy nandeha tany Ankaro-Malaza navoaka ny 0 zay. Ka tsy le hoe hafa noho ny any Soatanana nampatonga anao an'izay, fa le fiheveran-tenako fariseho hoe za tokony tsy hisy devoly satria za ohatran'izao, ohatran'izao. Dia noheveriko hoe ampy io tany saiko anatrehan'ny devoly zany hoe za tsy manao an'izao, za tsy manao an'izao, za tsy manao an'izao, tsy manao-toerana aty aminahy nareo soratra masina aty amiko. Fa kay zany a, le firerehako zay zany ny fihevitro azy no devoly manodidina anahy, hitan'ireo mpiandry ireo dia navoaka ny 0 devoly. Tsy mbola niditra aminao izy le devoly, fa te hiditra tao satria nanodidina anao dia navoaka anay. Ka na za nikisaka intelo, ny ngamba nikisaka iny koa le devoly naraka anahy teny dia navoaka ny 0 dia farany moa zany nanaiky avoaka zay niasana dia ohatran'izay le izy. Ka Azonao hazavaina misimisy kokoa ve miezaka ihany manampy an'izay mihaino antsika zany a, tsy dia mahazo ara-bakitera an'izany zavatra lazainao zany. Ahoana zany hoe hitan'ny mpiandry manodidina anao le devoly a, dia mikisaka anao dia manaraka anao, azonao hazavaina misimisy kokoa, fantatra hoe tsisy tena hoe fanazavana an'izany concret tena hazava be moa zany, fa hoe azonao hazavaina misimisy kokoa amin'ny mpihaino antsika ve zany expérience zany a, hoe mahita devoly mainty be misy tandroka sy rambo ve zany zareo? pasy. Ahoana zany no mety hanazavanao azon'ny olona kokoa hoe tsy lainga rangahy zany hoe misy devoly mainty be misy tandroka sy rambo ve zany hitan'ireo mpiandry ireo manodidina anao teo dia anao nefa tsy mahita an'izay, sa ahoana no mety hanazavanao an'izay zany indrindra amin'ny lafiny ara-panahy? Isan'ny antony anaovantsika an'izao interview izao koa moa zany ankoatran'ilay hoe hizarana anazy amin'ny malagasy a, ilaiko manokana noratana biografia tena hoe akademika ho anao ilay izy amin'ilay fiainana spirituel maha-mpiandry izay a, dia ilaiko foana koa izay fanazavana izay, ohatra ny ahoana ny azonao hanazavana an'izany indrindra amin'ny maha olon-tsotra, amin'ny maha-mpiandry a, amin'ny maha teolojianina manana docteur en théologie ianao koa. Za zany a, tsy mba nanontany an'ireo mpiandry ireo aho inona ny zavatra hitanareo. Mhm. Hoe ny fisainantsika moa hoe devoly a, mainty a, misy tandroka, misy rambony. Tsy mba nanontany an'izany a, fa fantako fotsiny ny expérience voalohany zany dia za mino hoe rehefa izay niteneniny zareo, matoa za nifindra intelo dia zareo koa nifindra nanaraka anahy dia misy zavatra hitany tokoa zany. Dia nino an'izay aho zany hoe matoa reto mpiandry reto manaraka anahy, za nifindra intelo, fa heveriko hoe ny olona manodidina anahy tao no misy devoly dia niala za mba tsy havoaka devoly, fa za nandehanan'ny zareo koa dia mino aho zany hoe tena za mihitsy ny tokony havoaka. Misy zavatra hitan'ny zareo. Dia rehefa niteny zareo hitanay misy devoly manodidina anao eny sisa dia hiditra aminao dia izay no navoaka anay. Dia tsy mba nanontany hoe devoly manakory zany na ahoana, fa dia fantako hoe kay misy an'izay. Fa hitako ny expérience rehefa za tonga mpiandry ety aoriana zany, tena mahita mihitsy ianao hoe misy zavatra manelingelina an'ilay olona amin'ny fotoana amoahanao devoly iny. Hitanao zany amin'ny endriny, iny zany amin'ilay olona indray, hitanao amin'ny endriny, amin'ny masony, amin'ny fihetsiny, dia ozanao hoe misy zavatra manelingelina azy io olona io. Fa za aloha mbola tsy nahita devoly, fa ny dadabeko efa nahita. Dadabeko ny dadan'ny dadako zany efa nahita mihitsy izy
hoe mainty dia misy tandroka dia misy rambony dia navoakany zany dia ninjeny tany atohatra izy zany amin'ny troisième étage ny ambony dia nandeha nivoaka ilay devoly dia naranty any amin'ny deuxième étage, naranty amin'ny premier étage, sy navelona sy nivoaka ny tokotany moa izy dia gaga be ahy. Tamin'izany mbola 9 ans tenenany dadabeko an'izany hoe tena misy ny devoly dia zay zany nampatonga anay tena hoe mazoto amin'ilay fihifazana hoe mba tsy hidiran'ny devoly, tsy hoe mahavoaka devoly fa mba tsy hidiran'ny devoly zany dia zay no masaka ao an-tsainay nitiavanay ny fihifazana hatramin'ny fokely. Tena misy Isany zany tena ilay zava-dehibe mihitsy koa tiako idirana lalindalina izay fanazavanao izay satria za manokana zany na dia za efa mpiandry 2015 no voatokana mpiandry zany hoe efa ho 10 taona amin'ity 2025 ity zany voatokana mpiandry fa za koa mbola tsy nahita hoe tena sarina devoly zany fa ny zavatra tsy karitrako talohan'ny za nanaiko mpiandry nanaiky ny fiantsonana ho mpiandry manofo mandroaka devoly foana le ohatran'le mpiandry reny zany efa tsy mahita endrika na devoly fa manofo tany amin'ny université tany Fianaratsoa koa za tamin'izay dia ny olona tany amin'ny université moa misy namana zany miara-mizara an'ilay trano indrindra izay tany Fianaratsoa rehefa mipetraka amin'ny bâtiment zany ianao dia olona anankiroa no miaraka trano anankiray dia le olona eo ampitako hoe mamohanaka foana satria tena miteny mihitsy zany hoe mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy amin'iny alina matory iny dia misy fotoana any anaty tomobile mivoyage dia azo tory dia mandroaka dia miteny mafy koa dia foazon'ny olona eo akaikiko eo hoe fa maninona anao dia tena hoe ohatran'izay koa fa mbola tsy nahita maso an'le tena hoe devoly zany fa nofo fotsiny ny anakahy dia mahakasika an'izay le zavatra niresahanao izay amin'izay na dia efa alohan'ny hotokanana mpiandry zany rehefa mahavita an'ilay 2 taona mpiomana moa zany dia afaka manao pratika amin'izay hoe mandroaka demonia fa mbola tsy mametra tanana fa le mitsangana eo akaikin'le mpiandry dia mihendry sy mianatra hoe inona ny zavatra teneniny dia tena tsy mahamenatra anany no miteny hoe za zany tsy mino tamin'izany na dia efa nianatra 2 taona efa niofana 2 taona efa alohan'ny hotokanana mpiandry dia hoy aho hoe tsisy zany devoly fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zany ka hoe roasina dia za zany mody miala zigla rehefa miasa ny mpiomana le hoe mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy ohatran'le nitantarainao nen'ny dadabenao teo zany tena hoe roasina mihitsy le devoly mivoaka za mody mitsangatsangana fotsiny eny tsy mandroaka zany satria tsy nino aho tamin'ny voalohany hoe misy zany devoly fotsiny eny amin'ny rivotra zany ny ninoko zany tamin'izany fotoana zany dia hoe misy ny devoly ao anatin'ny olona rehefa raisin'ny olona ao amin'ny fiainana zany dia misy le devoly ao amin'ny olona dia roasina ny devoly amin'ny olona fa ny mandroaka devoly amin'ny toerana tsy ninoko tamin'izany fotoana zany fa rehefa avy eo moa tezan'i Jesosy tsy kelikely eny dia mahita amin'izay misy any Majunga be dia be toerana any amin'ny Doany any amin'ny Cirque Rouge mahita maso amin'izay zany misy manatitra fanatitra amina toerana sy ny anona dia hoy aho hoe tena misy tokoa ke le devoly amin'ny toerana fa zany tsy mahalala azonao hazavaina ve amin'ny maha-teolojianina anao indray zany ny anontaniako eto hoe ahoana zany mandroaka devoly amina toerana zany fa tsy amina olona araka n'ilay hoe expérience ny dadabenareo koa. Dia ny expérience ny dadabeko angamba zany no amaliko an'izay hoe anao manao hoe maha-théolojiana fa ny Paoly ny teny amin'ny Efesiana 4:1 hoe tsika tsy miady amin'ny hery ino zany hery amin'ny rivotra ndraso moa zadiaviko ilay izy fantatsika ilay izy fa tsara ho fantatry ny olona izay mijery antsika amin'izao koa zany hoe tena marina mihitsy ho zavatra tenenin'ny Paoly io. Efesiana 4:1 manomboka amin'ny andininy 10 zany bakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe farany mahereza ao amin'ny tompo ao amin'ny herin'ny faherezany tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Dia toy izany hoe fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamezenay izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra azonareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafatra ianareo. Teny eny amin'ny rivotra mihitsy misy anazy ka izy eny amin'ny rivotra io no miditra amin'ny olona rehefa ny olona mampiditra anazy. Le mampiditra anazy zany rehefa hitanao ilay nisy tenenin Jesosy koa zay nisy olona voaka devoly dia fanahy 7 nivoaka tao
Dia rehefa ilay olona tsy niambina fa fidy zany taminazy tao dia niverina ilay fanafito, nitondra fanafito hafa koa satria ary misy toerana malalaka. Ka ilay fiambenana ataontsika zany dia hitako hoe tsika tsy manana ny hery amin'ny fiambenana fa ny tenin'Andriamanitra nivavaka Jesosy Kristy fa namasina ny miaro antsika zany ka rehefa izy eo amintsika dia voatohitra reo hery ratsy amin'ny rivotra reo fa teny eny amin'ny rivotra mihitsy ny hery ratsy zany. Ka izy eny amin'ny rivotra iny miditra amin'ny sain'ny olona dia mahatonga ny olona manao ilay action zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany fa araka izay hitarian'ny devoly. Tamin'izahay tany Douala Cameroun vehivavy teolojiana nataoko hoe namonjy an'ilay Circle of Women African Women Theologiana iny. Nisy hira nataonay tany zany hoe I rebuke you Satan in the name of the Lord to pick up your weapon and flee to the... Aiza koa ny anaovana hira ohatran'izany. Fa rehefa nidinihiko tsara ilay hira dia tena hoe zay tokoa ny tena misy ny devoly eny amin'ny rivotra, misy miaraka miaramilana izy manao izay fomba mandrihany anao, dia raha anao zany tsy mitsangana mandroaka anazy na tsy mitsangana hery miaraka amin'ny Jesosy dia mety tafiditra ao aminao ilay izy. Dia zay ny itiavako an'ilay fifoazana zany, hoy zany fandraisako azy dia hoe fiarovana anahy tsy hidiran'ny devoly, tsy hidiran'ny miaramilan'ny devoly. Eny zareo eny amin'ny rivotra eny fa tsy mahakasika anahy izy raha vao voaro amin'ny fifoazana amin'ny mpiandry mametra-tanana zany. Sy ny fiainam-bavaka mandritra n'iny fotoana iny. Dia ny anay moa tsy hoe mandritra ny fotoana iny fotsiny fa miala tao mandeha mody any an-trano dia mbola iainana foana ireny zavatra izay niainana tany amin'ny Tobo ireny araka ny fitezan'ny ray aman-dreniny anay zany zay mety hafa angao za amin'ny sasany satria zahay araka ny teneniko tamin'ny taloha hoe zahay tsy misakafo raha tsy manao tsenjery soratra masina aloha intelo isan'andro. Fa tsy maninona soratra masina iray ny averinao intelo fa tsy maintsy mihinana tenin'Andriamanitra aloha araka Matthieu 9:24 tsy mofo ihany veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay laoka mivavin'Andriamanitra zay vao misakafo namboarina eo ambony latabatra. Mankasitraka indrindra tompoko ny zaran'izay tapany voalohany izay akapobeany momba ny fifoazana, ny mampiandry ny tena misy tokoa ny devoly fa na ratsy eny amin'ny rivotra izy tsy voatery amin'ny olona foana zany fa eny amin'ny rivotra, eny amin'ny toerana dia azo atao tsara nefa ny mandroaka anazy, tsy voatery mpiandry ianao vao afaka mandroaka devoly eny amin'ny rivotra fa na kristianina tsotra rehefa mino zany ianao hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy na fanahy mitaonanao anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na masonao mijery zavatra mahaliana mitaonanao amin'ny ratsy eny dia izay le fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, tsy voatery le mainty be misy tandroka sy rambo zany le demonia fa miseho amin'ny endrika samihafa dia afaka roasiny tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny finoana dia tsy miditra aminao izy sady afaka roasinao koa zany amin'ny manodidina raha olona hitanao hoe tady ho latsaka anatin'ny ratsy ohatran'ilay expérience-ny zarain'ny pastora Ematy eo zany dia azonao atao koa ny mandroaka devoly amin'ireny olona ireny hoe mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy miditra amin'iny olona iny ianao na tsy mpiandry ary ianao dia afaka manao an'izay. Arahantsika amin'ny vidéo manaraka indray raha ny tantaran'ny pastora Ema manokana ny amin'ny tena hoe ny antsonana azy ho mpiandry amin'izay. Efa nilazainy teo moa zany hoe nianatra soratra masina fotsiny izy fa tsy vonona hianatra ho mpiandry fa rehefa avy eo nefa kay efa fiantsonana azy ho mpiandry izay fianarana soratra masina izay dia arahantsika amin'ny vidéo manaraka amin'izay zany ilay tena nanomboka hoe efa fiomanana maha-mpiandry amin'izay hatramin'ilay hoe nahatonga an'ilay fanokanana ho mpiandry. Dia misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany misaotra amin'ny pastora Ema koa ny zara dia atovy ao amin'ny commentaire izay mba réaction avy aminareo mpiaino sy mpijery. Misaotra tompoko. Le soratra masina tao ve azoko tohizana sa fa lany fotoana? Satria 2 minitra sisa. i Paoly anie nilaza hoe inona zany atao dia hoe amin'ny 2:7 zany tohizako hoe naran'i Jesosy mifahary ka sikiny famarinana ny valahanareo ary mitafiany rariny ho fiarovan-tratra ary kiraroi ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary ho fanampiny izany rehetra izany dia tany mafy ny finoana, tany ny finoana ho ampinga izay azonareo amono ny zana-tspika rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy ary raisiny ny famonjena fiarovan-doha, raiso ny famonjena fiarovan-doha sy ny ten'Andriamanitra ho